Faltafaraka aminao indray eto amin'ny 24 FM ny andindin'ny flash info amin'ny 7:00 no arahinao izao. Nahita nandian'olona nidina an-dalambe tany Avondrozo raha ny vaovao avy amin'ny loharanom-baovao avy any an-toerana milaza ho miahiahy osika amin'ny fikirakirana ny valim-pifidianana any amin'ity distrika any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana ity ireto andian'olona ireto ka mitaky ny mangarahara amin'ny famoahana ny voka-pifidianana. Ny antsony ponina tokony fitsarana ny Praiministra Ntsay Christian androany Alatsinainy maraina raha ny tafa vetivety tamin'ny mpanao gazety taoriana natrehany ny lalona-pianiana an'ireo mpitsara ao amin'ny fitsarana ambony. Efa mazava ny tokony ataon'ireo manana fitakiana taorian'ny fifidianana hoy izy. Anisan'izany ny fanatonana ny rafitra misy dia ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana raha ny tatitra nataon'ny radio-pirenena malagasy androany Alatsinainy atoandro. Ny fananantany ambony sy ny ankibony tany no lohahevitra hodinian'ireo mpahay lalàna avy amin'ny firenena miisa 230 mampiasa ny fehezan-dalàna sivila na ny code civil nanomboka androany Alatsinainy maraina hatramin'ny alarobia ho avy izao eny amin'ny Université Antananarivo. Ny vondrona Madagasikara ao anatin'ny fikambanana Henri Capiton no mikarakara ny hetsika izay tafiditra ao anatin'ny fanamarinana ny andro iraisam-pirenena Henri Capiton, mpahay lalàna sy sehatra eo amin'ny fananantany ary mpampiasa ny tany avy eto Madagasikara no mandray anjara amin'ny fifanakalozana. Ny hitondrana fanatsarana amin'ny lalàna malagasy sy ahafantarana ihany koa ny tena zava-misy marina eto Madagasikara no anisan'ny tombony lehibe ho azo ny Madagasikara amin'ity hetsika ity raha nambaran'ny profesora Ratsiaray Ramarolanto, filohan'ny vondrona Madagasikara ao amin'ny fikambanana. Efa eo ampamarana tanteraka ny lalana vaovao natao ho fihodinana mba hiampitana ny renirano ny fasy ny ministeran'ny asa vaventy sy Nicolas izay miandraikitra ny asa amin'izao. Efa azo hiampitana mandeha tongotra ny renirano ao Ifasy efa andro vitsivitsy izay. Amin'ity volana Jona ity moa no voalaza fa ahavitan'ny asa raha ny tetiandro ny ministera. Tamin'ny volana Martsa nandritra ny fandalovan'ny Rivodoza Gamane no tapaka ny tetezan'ny Ifasy ka nanapaka tanteraka ny fifamoivoizana izay mampitohy ny Ambilobe sy Ambanja amin'ny lalam-pirenena fahaenina. Mikarakara hetsika fifaninanam-pirenena ho an'ny literatiora ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ho fanamariana ny iray volan'ny teny malagasy. Tokony hiompana amin'ny ady amin'ny fanolanana na ny fandrindrana fianam-pianakaviana ny asa soratra atolotra raha ny nampitain'ny ministera. Misy tsokajy amboaratonikalo, tantara foronina sy tantara anonjam-peo ny fifaninanana. Efa misokatra ho an'ny malagasy rehetra 12 taona no mihoatra nanomboka ny 2 Jona 2024 teo ny fisoratana anarana ary farana amin'ny 2 Janoary 2024. Mandritra ny fankalazana ny iray volan'ny teny malagasy amin'ny volana Jona 2024 kosa no atao ny fizarana ny loka. Dia izay ihany koa no mamarana ny flash info amin'ny teny malagasy amin'ny ity hariva ity. Farabe manantso indray ny hiaraka aminao Rampitsy maraina.